Tontolo ny fampianarana kosa indray efa samy iomakomana amin'ny fiatriana ny fanadinana ny mpianatra ao anatin'izao 3 volana fahatelo farany izao. Anisan'ireny ny mpianatra nala fanadinana baccalauréat eo amin'ny UFASM etsy Andravoahangy. Manahoana ary ny fanomanana dian'izao an'ireo mpianatra ireo dia antsika ny fanadidina. 3 volana farany amin'ny taom-pianarana, fotoanany manana amin'ny fanadinam-panjakana toy ny baccalauréat. Tsy vitavita foana izany fanadinana izany ka raha mikatsaka fahafana tokoa ny mpianatra dia misy ny fiomanana sy ny fanomanana samihafa tsara rahana. Izany indrindra no antony nanokana ny sekoly UFASM Taria Andramatoa Zafimanaantsoa Eliana talen'ny sekoly ny tapakandro androany nanomezana torolalana sy toromarika samihafa ho an'ny mpianatra mba ahafahan'izy ireo miantrika amin'ny mpilaminantsaina izany fanadinam-panjakana izany. Dia mampiasa gomme, dia manao blanco, tsy ilaina izany, efa andro iray io, aty ampianarana nareo miezaka manao an'io fa ny fanadinana dia ilaina loatra, dia tadio fa ny asa voakaly dia efa 1 point 1 bonus izany no azontsika. Dia efa menara ny volana jolay manao exercice de rédaction. Dia inona sivina avy ireo taratasy tsy maintsy hoentiny amin'ny fotoana io. Eo zany ny convocation misy fotoana io zarain'ny SG dia tehirizisage misy mpianatra nateriny olona tany amin'ny foibe asem dia hoe mpianatrareo io avy alaivo ka amin'izay fotoana izay raha tsanatỳ hoy ka hoe misy adiny no misy be na misy tita ny carte d'identité nationale dia tsika manana ny carte d'identité scolaire. Zay zany ataoko tsara pirina toy ny anak'Andriamanitra reo fitaovan'ireo. Faharoa dia ny fanajana ny fotoana. Voalohany ny lalana hodinana ny lalana andehanana any amin'ny centre d'examen dia tsy maintsy maigere fotoanareo chronometrenareo hoe ampiry satria embouteillage sisy ohatr'izany. Ry zareo TT matetika ny alarobia dia aty alavitra aty dia efa embouteillage miazakazaka ny mpianatra mandeha tongotra ka dikan'izany la veille na hoe rehefa azonareo convocation dia mba mandeha miverifie nareo an'ilay étranger izay au minimum plus de 30 minutes. Azo heverina araka ireo torolalana maro samihafa ireo fa ho foana ny aiasin'ny tahotra mielosy mandritra amin'ny fanadinana. Miara-mientana amin'izao hetsika izao tokoa mantsy ny tokotelo mamasa mahandro dia mpianatra amin'ny mpanabeary ny ray aman-dreny. No araroto ny fotoana io nanaovana fiombonam-bavaka ho fangataham-pitahiana sy tsofandrano ireo mpianatra nala baccalauréat ao amin'ny UFASM. Araka ny efa nambara tamintsika teo dia ireny vaovao tapatapan'ireny ihany koa no entina isarahanay aminao amin'ity takariva ity. Soaranay teto amin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitra Mateveno naraka hatramin'ny faran'ireo vaovao izay nentina taminao teto androany. Ny tena kosa dia manome fotoananao amin'ny fotoana manaraka indray. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.